mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray hatratry latsinainy fa 7 volana jiona ity to milesina ho an'ny lehibe sika mialohan'izany dia hivavaka sika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola faly izahay miasa ianaranao ity androany ity, misaotra Tompo manome anay fotoana indray fa anay mandinika ny teninao, fa azo ny fomampananay tsy atory tsy ho variana fa amboleo zava-mahasoa avy aminao mandrakariva ary eo ka ho tanolonaka ny fonay. Tenena Tompo fa miaino anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe mahalala ny fahamarinana. Mahalala ny fahamarinana. Vakitsika ny Jaona 9:2-telopolo sy ny Jaona 7:7-20. Toy izao avy mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andevo. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia halala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na amin'ny teny ho ahy aho. Amen. Ny antso farany ataon'Andriamanitra amin'ny olony dia ny andosiran'izy ireo ny fahadisoan'ny Babilôna sy ny andehanany amin'ny fahazavan'ny fahamarinana mandrakizay izay hita ao amin'ny teniny. Ny Baiboly no fanalahidin'ny zavadrehetra. Raha mbola mifikitra amin'ny Baiboly ny olona ary manaraka izay ampianariny dia tsy ho voafitaka izy ireo amin'ny fotoan-tsarotra farany, indrindra momba ny sabata. Ny afa-tsy ny anjely faharoa dia miantso antsika anaiky ny fahamarinana fa tsy ny fahadisoan-kevitra, ny soratra masina fa tsy ny lovantsofina ary ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ireo fadiny sy ny fampianarana sandoka. Maneho fampitandremana ny amin'ny mariky ny Biblia ny afa-tsy ny anjely fahatelo izay manarakaraka ireo anjely roa voalohany. Maneho fahefana ara-politika na ara-pivavahana ny Biblia ao amin'ny faminanian'ny Baiboly manontolo. Ny Biblia avy ao amin'ny ranomasina ao amin'ny Apokalipsy 7:4 dia nivoaka avy ao Roma amin'ny rafitry ny fanimpom-pivavahana maneran-tany izany. Hitatra manerana n'izao tontolo izao ny herin'io fahefana romanina io ka hitarika ho amin'ny hetsika izay ampikambana ny fiangonana sy ny fanjakana. Ny tanjona dia ny hampisy firaisana maneran-tany rehefa tonga ny fotoanany fikorontanana ara-toekarena, rehefa tonga ihany koa ny loza voajanahary, rehefa tonga ihany koa ny korotana ara-piarahamonina na ihany koa ny krizy politika raisam-pirenena ary ny ady maneran-tany. Ary amin'ny farany dia andray ny fitantanana ny firaisan'ny firenena maneran-tany io États-Unis amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamasinan'ny alahady no hitarihan'ny Satana n'izao tontolo izao ho babiny fitaka taony. Raha mampitoetra ny foto-kevitry ny filalaovan'angatra ery voalohany dia ity faharoa kosa mamitra-pihavanana amin'ny Roma. Ny protestanta any États-Unis dia olo alalana hanatsotra ny tanany eo ambony tevana ka ifandray amin'ny filalaovan'angatra ary ampitany antsana koa izy mba ifamihina amin'ny fahefana romanina ka noho ny herin'io firaisana telo sosiny io
dia anaraka ny didin'ny Roma io tany io, ary anitsakitsaka ny zo anaraka ny feon'ny fieritreretana. Antso maika ho an'ireo mpanaradian'i Kristy mahatoky no mamarana an'ireo afatsy ireo, dia ny tandremany ny didin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana velona an' Jesosy izay mitoetra ao ambony. Dia mba ho isan'izany tokoa anie izao sy ianao, ilay mitanjona ny didin'Andriamanitra sy mampitoetra ny filazanan'i Jesosy mandrakariva, ka aoka isika tsy ho voafitaka tokoa fa hitoetra mandrakariva ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ihany koa tsarovina fa manana mission goavana isika izay iarahantsika miasa amin'ilay iray, dia ny famonjena ny fanahy rehetra, ary arakaraka ny anaovantsika an'izany no mampitoetra antsika mandrakariva ao amin'ny fanarahana ny Tompo. Dia mba aminao tokoa anie izany, ary masaoro hery alao hery ary azakivy fa eo aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Rainay masina tsara indrindra aho mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, mangataka aminao izahay mba omenao ny herinao mandrakariva, ka tsy hokivy tsy ketraka fa tsapa fa lehibe tokoa ny fahamarinanao. Raisinay mpitiavana, tsy fantatray ny avoaky ny ampitso na ny andro faran'ny andro ivelomanay azy. Dia hisaotra anao fotsiny izay anio ny amin'ny fahamarinana rehetra nomenao anay, ary mangataka mba hampitoeranao ny tsirairay avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.